Tompoko lahy sy tompoko vavy ankafaliana indray no hitsidiana ny tokantranontsika tsirairay manaraka sy tapaka ny fandarana sahila zao eto amin'ny MBS TV eto amin'ny radio MBS 524 ary isika rehetra ihany koa izay manaraka ny fandarana amin'ny alalan'ny YouTube ihany koa arabaina isika rehetra ary asaina toraka izany anaraka ny fandarana hatramin'ny farany toy ny mahazatra isaky ny alarobia alina tahaka izao amin'ny andro an'ity dia somary iova kely amin'ny mahazatra ny fandarantsika satria vahiny rondray miaraka no raisintsika tao anatin'ny plateau amin'izao alina izao vahintsika voalohany Andriamatora tsy mandresy avy amin'ny HPR na ny Hetsika Pro Ravalomanana ary ny vahintsika faharoa kosa dia Andriamatora Ado Patrika izay solitena avy amin'ny jeune team avy any Fianaratsoa iresadresaka moa mikasika ny fahitan'izy ireo vaovao malaza moa amin'izao fotoana izao eto amin'ny firenena ny vaovao malaza amin'izao fotoana izao dia mazava ho azy ny hery famoretana izay natao tamin'ireo collectif des candidats izay nanapa-kevitra ny anatanteraka hetsika ampilaminana teny amin'ny kianjan'ny 13 Mey rehefa nolavina avokoa ireo fangatahana famorim-bahoaka izay nokasain'izy ireo atao teto Andrenivohitra sy ny manodidina ny fanadihadiana mikasika ny zava-mitranga indrindra teny Ambodasy teny Mamasina ny alatsinainy lasa teo raha no andeha rahantsika etitsika iangana hitondrana ny resadresaka amin'ny ity alina ity. Teo mikanja Bare no ny fampitaon'ireo parlementaire sy ny vondriny candidat teto no nanomboka ny sakana voalohany nataon'ireo beboty tsy navelany etsika teo amin'ny toerana ireo parlementaire ary raikitra ny fifanosehana teo amin'ny rotonta. Vaky ny barazy resy tosika ireo parlementaire ny zandary. Raikitra ny diabe ny aradiny parlementaire sy ny vondriny ireo candidat niazo ny kianja ny 13 Mey. Filaminana amin'ny rompo fitaovam-piadiana sy fiara-mifono viny ho efa niandry ireo vahoaka sy ny parlementaire ary ny vondriny ireo candidat nivelatra ihany koa ny ERS
nisy ny fifampiresana teo amin'ny solotena ny ireo vondrony kandida sy ny mpitandro ny filaminana raikitra indray ny fifanosehana vahoaka tanam-polo raha mandren'ny firenena ireto kandida ho filoha am-pirenena ireto abibiana kosa no setriny noho ny nataony mpitondra fanjakana sy ireo herim-pamiretana ireo sia de sia sy resy zay androany fa agressé sy resy zahay fa ny setrasetraina ny ratraina na lasa-dra ny mpiara-mitolona aminay isoran'Andriamanitra sisy vahoaka madinika na iray voakasika mampalahelo kosa nefa misy ny mpitarotolona lasa-dra sy resy zahay sy resy ary tena sy resy ary mbola ijoro itoy ny tolona ary sy emitra intsony raha sy tonga amin'ny tanjona zay tratrarina dia ny fomba rehetrarehetra ananana fifidianana milamina madio ekeny rehetra satria raha ny sary misy ankehitriny dia efa fanomanana angala fahefana amin'ny fomba feno amboletra amin'ny 5 taona manaraka ndraika sy inoko fa sy mendrika ny vahoaka malagasy zany raha izao fantrana lalina misy eto amin'ny firenena seny article 7 efa napetraky Roland Ratsiraka raha reo no ampiarina ravina seny ny HCC akisaka satria mitanila amin'ny olona tsy mila mitanila amin'ny olona ray zay tsy mila hoe ravana ny HCC fa zay apetraka ny cour électoral spécial efa natao io CES apetraka dia io no mitondra ny élection dia io misy ny représentant candidat rehetrarehetra dia amin'izay fotoa zay tsy mitanila reo zay nge averina foana tsy hanokam-panjakana no natongavana eto fa zay mila fitondram-panjakana tsy mitanila ary tandalana manaraka ny lalam-pandrenana manaraka ny lalàna velona zay ny tediavinay akoatran'izay tsisy zay tediavinay ary matokana mitady an'izay fahasoavanao amin'ny malagasy fa tsy afaka tsontsika ohatr'izao olona tsy manana zo-pirenena malagasy feny amin'ny fitondrana dia azonareo ekena tsy azo ekeny zany satria manitsakisaka lalam-pandrenana article 46 raha vao ohatra ianao ka naturalisé tsy gasy tsony ianao ary mialatsiny amin'ny teny an'ny Jean-Éric Rakotoarso filohan'ny HCC taloha nivoaka izy ny teny hoe zao ny position mila décret zany io vao hoe valable le article 42 dia zao ny teneko aminy azo raisina zavatra teneninao fa tsy mitombona dia raha ohatra izy ka nala ny nationalité mahafrantsay anazy dia irotsaka dia hoekenareo ve zay raha manala ny nationalité izy dia lasa patriote tsy gasy tsony izy mbola mila mitady izy miverina gasy dikan'io tsotra tamin'ny nametrahany ny candidature no fotoana jerevantsika tamin'izy nametraka candidature tsy gasy izy tokony invalidé zany ny candidature tsy ekena ny candidat nanary ny zom-pirenena mahamalagasy azy averiko indray mandeha tsy ekena ny candidat nanary ny zom-pirenena mahamalagasy azy hitantsika ny zava-nisy androany ka dia zay ny teniko tompoko ny solotena ny candidat Brunel Razafy Androfo tsy ekena ny candidat manary ny malagasy azy sotra indrindra tompoko raha fezana ny zavantsio androany fitaovana politika eo am-pialantanany kandida vazany mpitandro filaminana no samborina ny miaramila mpiambina manoka ny filoha Marc Ravalomanana novakiny mpitandro filaminana no kodiarana ny kandida Marc Ravalomanana Taina Razavinjoelina Ajo Andriana Narvelo sy ireo kandida hafa no samborina ihany koa ny sekretera jeneraly ny atokotiko Madagasikara ary akatra fitsarana raha ampitso naratra ny kandida ho filoham-pirenena roa naratra koa Irivo Rakotovao ary vehivavy iray izay no setry ny hetsika amin'ny filaminana nataon'ireo kandida mazava izao hoe iza no matahotra eto amin'ity firenena ity anjarantsika no mahakafaka sy mitsakotsako ny zava-misy Sarao Bernandra dia manameloka ny herisetra natao aminay marche pacifique no natao teo ary droit universel zany marche pacifique zany tokony ataon'ny mpitandro filaminana dia miaro amin'ny olona ataoko hoe raha misy mivarotra raha afaka mivarotra ny olona fa sao dia misy mandroba dia miaro an'ireny no tokony ataony tokony misécuriser an'ilay marche izy fa droit universel manao marche zay mbola teo presahana an'ilay commandant ny gendarme le tanavilagna maniny mbola mifampiresaka eo nanontany anazy hoe eny ary-mijano eto zay fa
aiza ry tsika ny fampiresaka ohatrany siblely izy fa teto akaiky ny lohako teto no nalefany zareo le grenade avy any ariana tany. Za moa anisan'le miresaka amin'ny colonel colonel fahitatsika malaza be iny zany a resaka aminy hoe maninona zay a mangataka tsisy amenareo nefa ianao a mbahana foana hoe tsy nahazo alalana dia anisan'le miresaka amin'ny teo mihitsy zany hoe tsy mety ny ataonareo a miteny aminy koa ny candidat hoe maninona zay sakanareo ohatrany hoe olona eo hevitra dia tapitapoka teo izy tonga dia izy mihitsy nanome baiko apoay am'izay tena mafisiko mihitsy fa za ataoko hoe 50 cm miala taminy izy mihitsy nanome baiko apoay am'izao nefa olona tsy manao ninona naratra moa azy satria teo ambany tongotra teo mihitsy le lacrymogène dia hitanareo io moa ny ratra eny misy ratra lehibehibe ihany satria ty amin'ny lohariko ty misy nofony ala mihitsy fa zany ny mampiseho hevitra ny tiana aseho dia basy ny rangarangan'le colonel satria nahazo baiko izy fa dia samy eto tsika samy eto ary makahery ny namany rehetrarehetra. Ankoatra azy ireo olon-tsotra hafa naratra voan'ny balafingotra teo amin'ny tanana sy ny lamosina fietsika mamoehatra no atao amin'ny tandro filaminana ho ny fanazavana. Dia vao nitsangana oatra tonga dia nitifitra indroa izy fa raha tsy ninjera angamba dia vaky ny lohako dia ny zavatra mipitika reny no teo akaiky teo fotsifotsy reny fa tsy haiko reny na bala reny na ina fa tsy hitako tsony fa tonga dia boda be ny lohako. Fitifitra tamin'ny indroa tamin'ny lacrymogène zao ny tsy fantatra ilo fa nisy lacrymogène mipoka be indray mandeha aloha dia aveo dia nisy nipoka fanindrony dia naratra fa raha tsy nisy an'le croix rouge reny zany nijery anaty dia tsy haiko ny efa rany fa zao ny tenako vao tena reraka be dia marary be mihitsy le etony tena marary be fa za ninjera tsisy fiatrana tsisy nininona tonga dia mitifitra le gendarme. Efa minaraka fitsaboana avokoa moa ireo naratra amin'izao fotoana izao. Miarahaba anareo mirala tonga soa ato anatin'ny fandarana saila zao amin'ny tialina ity ianareo moa zany dia hitondra ny famakafakana ny toetra raha-pirenena atomboka aminao anao zokony miarabanao Andriamatoa Ratsimandresy. Miarabanao Madame Clémence dia miarabany Rato Patrick koa ny avy any Fianaratsoany mino fa hitondra vaovao ianao ny avy any Fianaratsoany. Miaraba koa ny teknisianao ambadika eo sy ny PM ny radio MBS sy ny mpijery télé MBS ary dia ireo mpanaraka amin'ny réseaux sociaux koa dia arapaina. Miarabanao Rato Patrick. Miaraba Clémence miaraba ihany koa ny vahiny miaraka amiketiny avy amin'ny SPR miaraba ny tsika rehetrarehetra natokantrano miaraba ny anapitan-dranomasina izay tena manaraka akaiky izao fandarana izao dia miaraba ny mpijery. Ya raha fitiantsika ny zava-nisy iny ny fanadihadihana itsika ny angana tamin'ity alina ity dia be ampilaminana no nataony ireo collectif des candidats miaraka amin'ireo olom-bofidy sy ireo mpanaradia azy fa narahantsika teo ihany koa fa dia herim-pamoretana nasetry ny ireo mpitandro ny filaminana izany ianareo mirahalahy eto amplateau amin'izao fotoana izao ataontsika hoe vavolombelona niatrika an'izany tranga sy ny zava-misy rehetra izany ahoana nandraisanareo an'ireny fihetsiky ny zandary tamin'ny alatsinainy lasa teo ireny. Ny andraisako azy aloha dia vavolombelona tokoa ny tenanay teny ary za anisany nanatrika teny ny zavatra tranga aloha dia ohatrany efa nampozina ihany tsy mety isiny reny satria lizany hoe efa fomba fanao nyity fitondrano ity zany mampiasa hery ary hita hatramin'izay zany le hoe tsy namela malalaka mihitsy io fitondrano io hatramin'ny natongavany teo amin'ny fitondrana tsy namela malalaka ny olona mpanohitra zany mihitsy hoe hiteny eny amin'ny arabe dia zavatra tena mampalahelo ary eto am-piandohana aloha dia maniry fahasalamana ho an'ireo zay mbola tsy salama vokatry ny zavatra niseho tamin'ny latsinainy iny dia mirary soa ho an'ireo zay misy ny voasambotra tsina moa mbola tsy fantatra mbola fefarany ho hitantsika eo dia makahery koa andreo voasambotra reo zavatra tena mampalahelo ny zavatra ohatran'ireny ka izay no ngamba no resantsika betsaka tokoa rehefa. Rato Patrick ny zandary nosinganina manokana ao anatin'izay resaka fampiasa-kery izay araka ny teneniko teo ianao isan'ny niatrika ny zavatra nitranga tena nanahoana ny ainana an'izany manahoana ny fahitanao an'izay. Ny zava-nitranga aloha tena mampalahelo satria tsy fahita tao anatin'ny 10 taona tokoa ny zava-misy amin'izao fotoana izao
araka ny tenen'ny zokitato hoe ireto fitondrana reto a de tsy hanome malalaka mihitsy ny mpanohitra hanao hetsika satria tsampany sy fatany fa namelan'ny président Ravalomanana azy nanao hetsika tamin'ny 2009 no nazahoan'ny fahefana satria navelany nanao hetsika ankalalahana izy de nahazo fahefana izy ka raha ohatra izy ka hanome atsika indray hanome anao 11 candidat indray ny fahafahana maneho hetsika dia everiny fa hitovy amin'ny zavatra nataony ny zavatra ho ataon'ny 11 candidat tsy mbola nisy hoe teto no isan'izany hoe candidat ho filoham-pirenena izay ho filohanao rampitso tsy fantatry io a mety hoe izy no olany eo na iza no olany eo ho filohanao rampitso izy a no ratraina tahaka reny zava-misy nisy teny reny ary fiteny matetika atao anatin'izay Clémence de ireto zandary reto ihany ny tena maneho ny hery tena maneho ny hery izy ary za tena eny amin'ny terrain a eny amin'ny kanja nahita ny zavatra nisy teny marina ary nahagaga tamin'io fotoana io a tsy de hita le zandary mamahihy ohatranay zao tsy de mipoitra tena toerana fa le sady manana vatana avo ranjanana manao kagolina reny daholo a no tena nanao an'le action manarak'izay a hitokea le izy ny teo am-bota ohatra mbola eo anatin'ny fifampiresahana ny 11 candidat no misy ny manome baiko alefasa am'izay lacrymogène zay resaka baiko zay indrindra no hidirantsika ao anatin'ity fantanina manaraka ity satria na rahantsika teo a maromaro ireo naratra efa ny soulevenao teo ihany efa ndresahanao teo ihany Andriamatora tsy mandresy a resahana teo ihany koa moa hoe mitarika ny 11 candidat tsy fahita zany a isaky ny hetsika eto a Madagasikara hoe ireo tena karakara ny hetsika no mitarika izany a tamin'ireo naratra moa dia efa ndresahanao teo ihany a nisy ny filohampanjakana teo aloha Andriamatoa Rivo Rakotovao a mifameno ihany am'le fantaniako tery am-piandohana hoe reo zandary milaza foana hoe baiko ny any izy ireo a manatanteraka baiko izy a inona indray Andriamatora tsy mandresy no azonao ambara mikasika ny hoe an'ireo mpanome baiko zany a nandritra n'iny hetsika izay tanterana tamin'ny alatsinainy teo iny zay foana moa vola kakafitra foana moa no rehefa misy ny hetsika ohatran'ireny a de tsy maintsy misy foana le fampiresahana amin'ireo mpitandro ny filaminana de nen'ireo mpitandro ny filaminana tsy misy afa-tsy zay foana hoe nenay baiko hoe aiza ny alalana azahoanareo manao an'izao makatsy makaroa zavatra tsikaritra nefa de mialatsiny amin'ny teny an'ity teny ty hoe baiko tsonagaly ve satria tsy misy tsony zany fotom-pisainana maha-olombelona satria ianao raha baikony ianao anao zavatra anankiray a de mba misy masina ny robot no hoe rehefa baikona anao an'izao de mandeha fotsiny ihany tsy mieritreritra fa ny olombelona de tokony mba misy fisainana ihany rehefa anatanteraka baiko satria voalazan'ny rado patrika atao zao hoe raha ohatra ary ve baiko nataonao avaiza ary zany le baiko satria le mpitondra tenylle mpitandro filamina mbola miresaka am'le solotenany candidat io le président Robel io any teo ampiresahana tamin'ilay colonel mihitsy no voatifitra baiko zay izy ary zany no teny hoe io izy fa tsy afaka mihetsika fa firo amin'io am'izay raha ohatra zany baiko tena baiko izy de zay ve zany le baiko fa za mieritreritra madame Clémence hoe valala misy a plaza mahay le baiko misy fa reo élément tenyreo koa de misy olona tena manana toe-tsaina ratsy mihitsy ataoko hoe mauvaise foi mihitsy satria zara ny ara misy an'le baiko ary zay no tokony ho tsaroandry zalareo satria tsy Andry Rajoelina foana no filoham-pirenena eto ary tsy tovy amin'ny fomba fiasan'ny Andry Rajoelina foana ny olona eto reo ndray amin'reo olona reo mety ho filoham-pirenena de mba ahoana zany mba fotom-pisainan'ny olona ohatran'ireny a de alay-panahy mieritreritra hoe sao de mba tsy zandary matokony ary le nanatanteraka an'le baiko tsonagaly
de io mampieritreritra ana miparitaka tokoa ny vidéo ny vaovao ny ataontsika fijoroana vavolombelona natambajotra tserasera rato Patrick mikasika an'izay voanambara Andriamatora Tsimandre zay mampetraka amin'ny fanontaniana sy ny ay ihany amin'ny hoe iza tokoa ireo andian'olona izay ndeha atao hoe nanao fanamiana zandary ve apetrakatsika ny fanontaniana satria zay le vaovao miparitaka nisy ihany koa omaly mbola nitoy ny fampiasa-kery tery anosy ahoana ny fandraisanao an'izany rehetrarehetra zany rato Patrick? Eo aho zany sanganehana mihitsy mijery mandinika ny zavatra eny amin'ny toerana ihany hoe gasy mitovy amiko ve ireto olona reto, manana raha malagasy to avy reto olona reto ary mieritreritra ny tena fa tena gasy ve reto olona reto, satria amin'ny malagasy de mamy zany atao hoe fihavanana, mamy ny atao hoe aina, ary ny malagasy de tena mandala ny atao hoe fampihavanana. Nefa ny rano zava-misy anakanja araka le tantaraina teo somary miverina kely foana moa zany le hoe mbola io ampanomezana baiko ny colonel de efa tamy rivadrivatra ny lacrymogène de miteny zareo samy zareo ihany no miteny ok'izay le lacrymogène ajanony am'izay aloha ok'izay, nefa ny mbola miteny zany ny laza fabibaiko nefa de mbola mirifadrifatra ihany ny gaz lacrymogène, zany hoe le mpanome baiko io zany iza le tena manome ny baiko araka verenao kely le teny tary, ary rehefa baiko ve de tsy maintsy atao na de haminona ny mpiray-tany razana aminao ary misarika kely ny sain'ny mpitandro ny filaminana am'izay fotoana zay. Raha tena ianareo marina na iaro ny vahoaka sy ny fananana marina izay anisana anaovanareo fianianana no hoe hiaro ny vahoaka sy ny fananany, ka raha tena zay marina ny ataonareo fa izahay mahita fa tsy zay fa miaro ny sezan'ny mpitondra ianareo ary miaro candidat tokana ianareo. Somaro malahelo kely ihany ny tena satria ny tena mbola te amin'ny atao hoe resaka fianarana zany, malahelo ny tena hoe mitokona ny sesesy tsy nahazo ny vola tokony raisiny nandritry ny firy-taona, tsy misy isan'ny fanjakana aloha am'izany. Ny mpianatra rehefa mba manao fitakina kely bourse zay zoany ny tokony hahazo an'izany de ady grevy herisetra zany ny mahazo an'ireo ankizy ireo, nefa ny rehefa rety folo alin-dà reto amoahana roa lavitrisa ilazana fa andamina ny fifidianana, ampiasana mandritry ny fotoana amin'ny fikarakarana ny fifidianana sy ao anatin'ny fifidianana, mandeha ny resaka teti-bola mikasika an'izany. Ka io vola roa lavitrisa io ve no anaovan'ny gendarme sy ny reto mpitandro ny filaminana sasany tsinotsinona ny reto mpiray tanindrazana amin'ny reto, ka ozy aho hoe manana ny asiny ny raha latsaka, ka oka fa tsy ho zakanareo mihitsy ny todinaina. Akoatrandreo naratra moa de nanamarika ny andro ny alatsinainy lasa teo ihany koa izy mirahalahy ny fisamborana ny secrétaire général ny antokotiko Madagasikara Andriamato Rina Randriamasinoro teo ihany koa ny fisamborana tao anaty fampiasana herisetra tanteraka ny mpiambana iray any candidat Marc Ravalomanana, zany rehetrarehetra zany moa na ny fisamborana ny EGR dia natohina ny mpanaraha-baovao sy ny mpijery Facebook rehetrarehetra iray fampiasa-kery mbola nisy koa olo-tsotra iray izay voalaza fa niara-ny herisetra ary mbola manaraka fitsabona hatramin'izao eny amin'ny hôpitaly ahoana ny fahitanareo anrehetrarehetra reny hatramin'izao moa amin'izao ora nodinantsika ny fandaran'izao mbola tsy misy ny vaovao ny amin'ny hoe efa mivoaka somatsara avy eny amin'ny fiadanana ka nalefa teny amin'ny tribonaly ho tsara eny araka ny nambarany ireto olona izay nosamborona ireto manahoana ny fahitanareo amin'ny rahalany zay? Za manokana tiako tsipihana kely lay fomba fiasan'ity fitondrana ity. Ny fitondrana zany raha ohatra fotsiny zao jeritsika ny tenako zao moa efa mba nandalo régime maromaro ihany mbola natratrany tsara n'izany tantaran'izany tompoko Lamonja Jaune zany nitarika fihetseham-bahoaka teto Antananarivo de tam'izany nefa nisy ny fampiasana ny reny élément gendarmerie reny EMO moa zany tam'izany raha OMC moa ny fiantsoana azy tam'izany fa zao moa izy zany mbola misy le OMC fa ny EMO moa zany no hitatsika
ampiasaina am'izao fotoana zao ny zavatra hitako zavatra tsikaritro de tsy le teneniko teo hoe ty fitondrany ty zany tsy mba manana protocole mazava zany rehefa manao zavatra fa na io lalàna io ara de ohatran'zay mafimafinaritra azy no hitondrany an'ilay fampanjakana lalàna satria rehefa misy etsy-bahoaka ohatran'ireny ngambany tsy za mihitsy no ampianatra an'ireo nareo mpitandro filamina rehefa misy etsy-bahoaka ohatran'ireny tompo ka tsy nahazahoana lalana de misy zavatra fepetra tsy maintsy arahana fa tsy hoe tonga de apoka ny bonga lacrymogène mbola ao anatina fampiresahana le olona tokony misy sommation alohan'ilay sommation de misy aloha le fampiresahana de le autorité civile tokony eny satria ny autorité manko tsy amin'ny miaramila raha ny tokony ho izy tsy any miaramila tsy manana autorité miaramila fa mpanatanteraka baiko araka le teny teo dikan'izany tokony misy autorité civile tonga eo ny teny hoe rehefa vita ny avertissement zany sy ny sommation de eo izy mame baiko hoe miala tsiny ary zay fampiasa ny hery eto ampelantananay fa mangataka anareo mbola hiparitaka tam'izany fotoana zany ara tadidiko tsara hoe mbola nampiasa rano mbola nampiasa tsy de hita loatra zany fitaovana mahery vaika zany fa taty aoriana zany de tena endrika fampiororona mihitsy no nampiasainy reto miaramily reto ka za zany ny teny teo le fantaninao teo mikasika le hoe fisamborana de raha ohatra tsika nijery tamy latsinainy iny eserinany hoe tsy tato am'ilay nanapoahana lacrymogène no ny samboriny satria io tunnel io ho an'izay mahitan'io de misy ny aty ambadika aty amboda ny aty amin'ny cinéma Ritz sy ny Rex eserina taty amin'ny côté misy an'ny ampitan'ny RMA iny tany ane tsy nisy fanapoahana grenade alohan'ny samborana ny eserina ka lay modalité fomba fiasa mihitsy zany baiko angambany hoe zay ngamba mibaiko de manaiky hoe ataovy zay ahafahana misambotra olona efa sibilena manokana satria raha ny tokony ho izy hoe tsy nazahoana lalana lay fihetsiketsehana iza kay no tompon'le fihetsiketsehana iza no organisateur le candidat le 11 candidat no organisateur fa tsy team tsy rina dikan'izany zany tokony any am'ilay organisateur zany tompon'ny fahotana raha ohatra ka tsy mety le izy fa manina ny olona invité ny samborinao io de mitovy am'le tantara tamin'ny fotoan'andron'le gasy leo raha tadidinao tsara le samborana amin'ny madama ivadiny malama le saiko vady malama ny saikeo samborina de le gardien no samborina ohatratran'izay zany ka ny zavatra ohatrareny zany hitako hoe tsy de manaraka ny tena ohatrany hoe zay mahafinaritra ny zalahy na misy efa zavatra efa prémédité mihitsy atao zay ahafahana misambotra ny reto olona reto de atao le izy de mampalahelo moa fa reny ny fiafarany raha ny tokony misy moa tapitra androany tamin'ny raika amby folo ora teo ny garde à vue ny SGR ny Randriamasinoro raha ny tokony ho izy raha ny lalàna no arahana satria miresaka fanarahan-dalàna ianao Andriamantoa Ratsimandrisa tokony efa navotsitra izy zany nanomboka tamin'ny raika amby folo ora androany teo tsika moa araka ny teneniko teo mbola tsy manana ny vaovao am'izao ora ny dinantsika fandaran'izao manahoana ny fahitanao an'le fisamborana sy zay zavatra misy rehetrarehetra zay averinantsika kely lasa Clémence aleotsika mitodika ny lasa foana aloha tato anatin'ity fitondran'ny Andry Rajoelina ty ity fitondran'ny Andry Rajoelina ty de tena anisan'ny fitondrana izay mpanapana mpisambosambotr'olona sy mpanakadra olona zay ny tena talitany ty izay tsy mitovy fijery aminy de efa tsy maintsy samborina ianao zay ary ianao zany de mila tsy miteny ianao fa bouche fermée de ary any zany ianao zay raha ijerevantsika kely jereo reny ry mbola rajona jereo reny ny tompony La Gazety jereo reny ry manany ry Malama jereo reny ry Stanley firifiry ny olona no sambosamboriny ty fitondrana ty misy zay mbola efa firy ty taona any amponjany mbola tsy nitsarana fa de any fotsiny jusqu'à maintenant zany hoe ty manao intimidation ny fitondran'ny Andry Rajoelina ka rehefa misamboriny ny lohany sy ny olona mahasamy teny de eritreretiny fa angina no iny am'izay ny ambony sisa satria atahotra zany rehefa samboriny le izy raha eserina ngeny jerevantsika jerevo tsara fa nanao fanambarana koa ny RMDM tery amin'ny Magro
nangalany an'ny cordo sy SG tena be oririka reny ohatran'izio foana zany ny fomba fanaony zareo ary io koa de nataony mba ampisamasamahana ny vahoaka satria hoe samborina rina de mena fotoana tanao le tamin'ny omaly zao izy mena fotoana amin'ny enina maraina de efa mandeha makina nosy ohatrohatrotro zao anebrebena ny olona de am'izay zany ny olona mitokona makery amin'ny fitsarana nosy fa tsy mandeha makary amin'ny 13 be zay le izy nefa tonga ny fotoana tsy nalefany tao mihitsy le resaka izy miresaka niny tranga moa tsika resaka fisamborana fa resantsika teo hoe isan'ny voasambotra ihany koa ny mpiambina manokana ny candidat Marc Ravalomanana am'izao fotoana zao efa manomboka mampiaka-peo ihany koa ireo député IRD izay andeha atao hoe mbola miaradia ihany amin'ny Andriamatoa Andrajoela satria mbola tsy nanambara tamin'ny fomba ofisialy ny fisarahana dia Andriamatoa Paul Berarasimanana député Paul Berarasimanana manomboka mampiaka-peo am'izao fotoana zao ary de teny mihitsy hoe tsy rara le izy satria asany nataony zay mampiambina azy tsy maintsy manana basy ary nyteny mihitsy moa izy ao anatin'ny publication avy ireny ny zavatr'olona raha miresaka n'ilay basy izay teny ampelantanany teny pisikina ity mpiambina ny candidat Marc Ravalomanana ity fa nresaka ianao teo Rado Patrick hoe hiverina amin'ny tantara isika de ndao tokoa tsika hiverina amin'ny tantara droit absolu lalatiana Rakotondrazafy ny fidinana andalambe rehefa misy ny zavatra tsy zakany vahoaka lalatiana Rakotondrazafy izay diso fatatsika tsara fa ministra ankehitriny ary mpanohana mafy any Andry Rajoelina hatramin'izao Andry Rajoelina izay nitarika andian'olona nanonga-panjakana tamin'ny 9 sy 4 arivo am'izao fotoana zao io Andry Rajoelina io ihany no omaly no nyteny hoe mpanakorotana mpandrava ireo candidat 120 sy ianareo mpanaradia azy ireo raha enona tsara ihany koa ny fanehoan-keviny de hoe mpanavakavaka zay ny teneniny ny samy malagasy zany no andraisany anireo candidat 120 ireo ahoana no amalinao an'izay Andriamatoa tsy mandresy mampizarazara ozy izy mampizarazara ny malagasy l'izy moa zany radiniana de lay fomba fisainan'lay mpitondra lefa niongany ty mihitsy no ohatrany hafafa satria le rangahy io zany mieritreritra fa tsy izy rery no eto ambonin'ny tany angambany ary nazahoany an'lay fitondrana teo ary tena tsy nanapo izy no tonga ao amin'ny fitondrana ka nazahoany an'io fitondrana io eritreretiny fa tsy afaka azy eo tsony mandrakizay de ny olona rehetrarehetra satria na fomba fiteny ary talohan'in'le omalinany izy de efa niteny hoe zay olona 120 ve no amotika an'ity firenentsika ity de za zany mieritreritra hoe le rangahy io ve mba malala ny zavatra teneniny sa mitovy amin'le vava-diso reny foana ny zavatra teneniny zay tonga ao andohany de teneniny sanatry ny vava ohatran'ny boloko moa zany de ohatran'ny hoe miteny zay zavatra mpilivava fotsiny olona zay olona 120 ozy izy candidat ny le 120 e de izy anie candidat mitovy le taminy ane reo raha ohatra raka ekena ny candidature anye de izy mibetsaka ny 120 sany ray aloha atao hoe manaraka azy koa le anankiray de izy mibetsaka ny 120 sany roa raha ohatra ndraika hijery ny vahoaka de mbola samy tsoratena ve i Cédric fa niazo no betsaka n'ireo candidat 120 reo aiza adino fa tamin'ny 2018 na nisy arany doublon nisy ny alabato firy ny elanelan'ny vato azonao tamin'ny azon'ny président Ravalomanana am'izao fotoana zao tsy président Ravalomanana rery ny miatrika anao fa candidat folo ary ireo candidat folo reo tsy olona tsisy ary nanohana azy ireo candidat reo ny akamaroany nanohana ny Andry Rajoelina ireo candidat reo tamin'ny 2018 izy rehetra reo nanohana ny Andry Rajoelina fa maninony reo no tsy miaraka amin'ny tsony zara moa mialatsiny moa fa hoe tsy ranony kopakoroka tonga na manavo mavomavo fa aleo tara to zay tsy tonga ka misaotra anareo za mbola miantso any Zoko be Rosy mahafantatra tsara i Zoko be Rosy ary zako mahafantatra azy tsara miantso anao azy Zoko jereo am'izay ny lalana tokony izoran'ity firenentsika ity fa rehefa mba diso le lalana nzorana de aleo mba samy miaiky aloha hoe tsy nety iny lalana iny lalana iny le iranareo tamin'izany fotoana zany diso iny lalana nzoranareo iny fa jereo am'izay ny tokony ampandrosany ty fireneny ity misaotra anao ya Rado Patrick misy ny atao hoe ririndasa tsitsarona fomba fiteny malagasy zany
de izay ny fomba fiteny zany no entiny ty Ramatoa Lalatina ty am'izao fotoana zao, zany hoe hadino ny vavabe nataony tam'ireny fotoana reny satria droit absolu izy ny fidinana an-dalambe, adino zany rehefa am'izao fotoana zao fa mikombona tanteraka izy satria neniny nakombo ny fahefana ny vavany de tsy afaka miteny izy, nakombo ny vola ny vava-tsaina dimy ao aminy de boriny amin'ny zavatra anankiray izy, ka izy natao hoe manao ririn-dasa tsy tsaroana. Iany Rajoelina ndray tsy ny forsenane izy re olona nangataka ny nationalité française ne, tsy nisy nanovozonana izy ka hoe andany ianao mangataka nationalité anao, fa izy no nitetanteta nangataka an'io no ny tombotsoany ary zay ny tantarainy fa hoe no ny fianarany zanako, izy any tsy mampiana-janaka any andafy, firifiry mampiana-janaka any andafy, reo kandidaty eo rehetrarehetra reo nanana ny zanaka andreo misy mianatra tany andafy, misy mbola mianatra eto, fa tsy nitetanteta nangataka nationalité française izy satria iny fatany ny lalam-panorenana, fa ingay any Rajoelina ty ve tena tsy mahafantatra ninona tokoa amin'ny resaka lalam-panorenana sady hoe ataoko tia fa tsisy rarahiko azy fa zany eo ary rehefa au pouvoir de tazomiko anahatra amin'ny farana ka na inona fiandrianam-pirenena sy lalam-panorenana any tsisy rarahiko azy. De omaly izy nanao an'ilay andeha ataontsika hoe fanehoan-kevitrany amin'ny hoe lasa ireo 12 reny no soketena ho mpanakorotana sy mpandrava. De adinony any Rajoelina ihany koa raha nanao valandresaka izy tamin'ny lahady fa nidinganiny ny zavatra nataony tamin'ny 2009, nresahany mikasika ny 2002, nresahany 2018 fa najanona tsy nresahany mihitsy ny mikasika ny 2009. Fa inona zany nataonga any Rajoelina tamin'ny 2009, nanao fampihavana pirenena ve izy, nandeha nahafaty ny olona firifiry tena Ambotsiroitra, inona reny fampihavana pirenena? Nompotehana avokoa ny orinasa kely mba nesany gasy teto Madagasikara tamin'izany fotoana zany. Inona ny filazany reny? Tsy fanakorontanana ve ny filazany reny? Tsy fandravana ve? Fa fananganana ve reny aminy? Reny natao hoe fanapotehana ny vahoaka malagasy mba ho 4 ary rehefa 4 ny vahoaka malagasy ampahatrana ohatr'izao namana Clémence de afaka manao zay tiany atao amin'izao izy. Menimenina neny ny olona eraky ny faritra any fa noho ny tsy fananana hanitry hoanina de aleo mitady ny hanitry hoanina toy zay de hitolona ho an'ny firenena satria hainy nampahantra ny vahoaka ka rehefa nona sy malemy de tsy afaka iofoka intsony. Zany moa karazana stratégie de manipulation zany rehetrarehetra izany mbola manana anapina kely ianao anapina kely an'izay zany Rady Patrick mahatsiaro an'le kabariny Petra Kotony, tsy kabary moa zany fa lay fanambarana nataony Petra Kotony aina de mba te antany eto ihany fa nareo samy avy amin'ny Fianaratsoa any, marina ve fa efa milamina tokoa ny asan-dalo amin'ny Fianaratsoa ary Fianaratsoa ihany no antaniko fa izy tsy Fianaratsoa fotsiny teneniny fa manerana Madagasikara izy de laviko tanteraka fa ny Fianaratsoa aleoko le avy amin'ny Fianaratsoa mihitsy miteny eto hoe nanahoana tokoa ny resaka asan-dalo, za zao vao tamin'ny maraina nahazo antso avy amin'ny Arinarivo tena mavaivay be ny tsy fandriam-pahalemana any, opération moto indray nataony zalahany ka manontany eto sao de tokony sao de efa nilamina mihitsy satria zany Kialamavony zany taloha tena mbola tsy hitako le Kialamavony fa fantatro ny lazan'izany Ambato Finandrana sy Kialamavony zany tamin'ny asan-dahalo ka marina ve ny tenin'ny Petra Kotoniainy iny? Ingay Petra Kotoniaina ty zao aza adinontsika aloha fa nisy ny kabary natao ingay Petra Kotoniaina teo aloha teo izay tena farany zay naka hala indrina ty ingay any Rajoelina ty raha tsika nahita reny de nahagaga ny be sy ny maro indray fa izy indray lasa nanasoaso ingay any Rajoelina. Misy zavatra kasenao, misy zavatra afenao fa raha ohatra ingay Petra Kotoniaina ka tsy manaraka ingay any Rajoelina de mipongatra ny dossier. Ka rehefa mipongatra ny dossier de mbola eto reto gouvernemanta miaraka amin'ny tatana reto de ho avy aminao indray ny maimbotsilaitra ny orina. Fa raha ny fandriam-pahalemana any amin'ny faritany Fianaratsoa fotsiny teneniko anareo de lainga zany. Lainga zany milamina zany ny tany. Fa raha i Kialamavony fotsiny aloha ny jereko de hoe misy ny fotoana mandry tokoa ny alatromby ny resahako ny alatromby satria nahoana
rehefa ny mpangalatra nge no menao malety de milamina ny zavatra rehetra e angalatra nao inona tsony ary efa menao inona ny tokony angalarako any nefa ny zavatra efa tonga tapelatanako ny vola tsy mila mangalatra itsony a de milamina ny tany raha ho an'ny kalamavona fa ho an'ny faritra sisa de laingy zany ao amin'ny fianaratsony misy an'izany hoe alatra tolapaty zany ao amin'ny fianaratsony misy an'izany hoe alatra voamaso zany ao amin'ny fianaratsony misy an'izany hoe von'olona eraky ny farifaritra isan-karazana zany efa mba misy kidinapinina misy mikidinapinina tao amin'ny fianaratsony isa zany hoe olona amampolony niaraka nampidirina ny fonja fa nataon'olona nanao fitsaram-bahoaka olona anankiray taony nisy an'izany tsy hitany Gapetrakotina ihany zany fa ny hitany de ny tombontsoa manokanany izay atahorany voatohitohiny vo tsy manaraka ny sitrapony reto henjana reto izy ary sorako ny MFM izay nanitsy azy sy napiato azy tamin'ny fitenitenena pona izay nataony hoe manomboko zao ngy Petrakotina tsy mahazo miteny amin'ny anarany MFM tsony miala miato zay ao anaty foteny fotsiny madame ataontsika anaty foteny mihitsy moa iny satria rarotina tokoa ny fandalovan'ny jeune team avy amin'ny fianaratsoa iresahana mikasika an'izany satria isany vaovao malaza tokoa zay fanehoan-kevitra nataony Petrakotiniana izay fa ningatsika teo ny mikasika ny Andriamatoa Andry Rajoelina izy moa zany omaly ny nanao re fanehoan-kevitra iny afaka namory vahoaka malalaka mpanaradia azy moa mazava ho azy tsy misy bedy tsy misy be boty io tsy indray mandeha izy manao an'io efa nanao an'izany izy indroa metaona teny amin'ny CCI indray mandeha teny amin'ny lapankolotsaina sy ny fanatanjahantena de io omaly io teny amin'ny arena Ivandry indray inona no azonao ambara mikasika an'izay indray matora tsy mandresy io zany ary zay no misy fanambarana nataon'ny ASPR moa any asiko alefany faly eo rehefa avy eo ny fanambarana nataon'ny ASPR de mifototra amin'ny zavatra tsy miala amin'ny ho fitakin'ny candidat raiky amby folo ka songadinana voalohany zavatra anankiroa mahakasika an'izay Andry Rajoelina zay ao anatin'le fanambarana de ny ASPR zany de mitaky ny fampanjakana lalàna anisany fitakin'ny ASPR zay ka Andry Rajoelina raha araky le teny efa nilazaina hatramin'izay zay io tsy mety io tsy afaka ajanony fa lalàna zany zay tsy manana anazy tsy hoe tsy malagasy Andry Rajoelina tsy manana nationalité tsy manana zom-pirenena aloha ngamba ataoko teny gasy tsy manana zom-pirenena malagasy izy fa tsisy miteny azy mihitsy hoe tsy malagasy izy samihafa manko ny tanindrazana sy ny firenena fa ny firenena de la Frantsa fa tanindrazana eto Madagasikara fa ny firenena de la Frantsa ka tsy anaiky an'izany ny olona hoe hodikana ny lalàna ka io lafiny faharoa mikasika an'le Andry Rajoelina resahanao teo de le hoe fanaovana tsinitsinina any olona zay tsy mitovy hevitra aminao fiandaniana zany ataon'ny administration mazava be ka za eto manararoatra kely miteny kely raha nientsika nanaraka tamin'le fanontanian'ny journaliste frantsay teo anosy omaly mikasika ny hoe fampitahana hoe tany amin'ny arenao izy naangona 2,000 olona le olona enjehanareo ty nareo nefa eto izy tsy naangona fa tsy 200 de za zany alaim-panahy miteny hoe fa rehefa mana nationalité frantsay ve de mandiso foana ty sifre ty satria le naturalisé koa manko le ramatoa iny raha tsy diso fa rehefa nahazo an'le nationalité frantsay ve de ohatrany mandisondiso sifre foana zany 200 zany ane madame Clémence de ngamba ty efitrano ty omby olona 200 fa ahoana moa no lazainao fa 200 ihany ny manaraka an'le 11 candidat raha reo le niaraka tamin'ny sur place teo fotsiny ary tsy 200 fotsiny reny satria 200 zany raha iny raha teny ianao 20 makany de 10 makany de zay no atao hoe 200 de reny ve de 200 fotsiny fa tsy mitenitsika hoe nisy point be di be nanomboka tamin'ny latsinay zany tsy concentré tamin'ny point anankiray ny olona nitaritiny ny olona hamonjy ny eritreritra hamonjy any 13 mai satria 13 mai eny ny antsona ny olona fa tsy taty anosy tsisy ny antso taty anosy tsisy ny antso ny olona keny Ambatonakanga tsisy ny antso ny olona keny Mahamasina fa hoe hoany amin'ny 13 mai lalana miditra ao amin'ny 13 mai avy any Sorano avy any Ambondrona avy any Anosy avy any Ambanidia
avy aty amin'ny Conforama raha ohatra ka reo olona ronjato lazainareo fa nanaraka nyreto raha ronjato ozy nareo fa tsy ronjato reo raha ireo fotsiny ve maninona tsy niala teo Analakely ary reo zandarmreo raha ohatra ka le ronjato tary ihany mpanaraka an'le ihany tokony miala teo Analakely reo fa matory eo tsy miala ao Analakely de misy olona efa mitantanina be deaibe manodidina n'Analakely de za zany miinsiste eto hoe tsy marina le fampitahana fa rehefa olona maimbomaimbo frantsay de ohatra mandiso sifra ohatra tsy de mafy an'ty sifra ty mihitsy rehefa olona maimbomaimbo frantsay satria lazaina ronjato nyreny olona anyreny ka za mialatsiny a président Ihajo tsy hoe akory hoe diso ny teninao fa tsy marina koa sy ny tenen'iny hoe ronjato ihany nanaraka anareo teo momba lay fitanilana miariary toy ny vaiakandrana fitanilana satria raka le nyteneniko tery aloha hoe ny mpitandron'ny filaminana to tsy miaro ny vahoaka sy ny fananany fa lasa miaro ny candidat tokana samy candidat reo samy manana caution reo samy naloha hetra reo matoa tafiditra ao anatin'io zavatra io ao ary ny candidat izay ataoko hoe tsy manaraka ny lalam-panorenana zay tokony tsy ho candidat akory no arovan'ny mpitandron'ny filaminana afaka maneho fanehoan-kevitra à gauche à droite satria ve miaraka amin'ny candidat izay tsy manara-dalàna izay tokony tsy hilatsaka ao filoham-pirenena akory satria tsy mizaka ny zoam-pirenena malagasy ireto mpikambana sadasada mitatana ny gouvernement tam'izao reto irahantsika mety Clémence ny sary izay mivoaka amin'ny tabajoro isan-karaza fa de iraha matoa ministra Lalatina zay ikarakara ny fifidianana eto amin'ny tany républicaine Madagasikara mihitsy no miaraka amin'ny Orange ry amin'ny Anina ry miaraka amin'ny Andrajoel ary mitefatefaka sy tena hoe maneho mihitsy hoe ity aho fa miaraka aminareo aho fomba ahoana no hinona ny olona ohatr' zany ny tatana ny raha-pifidianana eto amin'ny firenena fitanilana fa maninona koa izy raha mba nandenakery amin'ry candidat sasany ery ianao ane ka mbola ministre ary ministre ianao tsy ministre ny Andry Rajoelina ianao fa ministre ny firenena malagasy ary voalaza raha fa ministre misolo toerana ny président filohan'ny république ao anatin'ilay collégial ao anatin'reto gouvernement taky sadasada zay ny tenenako azay sadasada satria tsy araka ny lalam-panorenana ny azy ty fa zay tiantiany ACC ny atao eto de zay tiantiany izy mianakavy ny atao eto zany hoe isika zany na mangataka lalana tsy mahazo tsy mangataka lalana vao may loza na inona ho ataon'ny mpanohitreto na inona ho ataon'ny mpanohitreto Clémence sasako miteny an'izany fa tsy ahazo rary ny velively tsika eto amin'ity firenena ty satria ny ambaratonga-pahefana rehetrarehetreto eo ambany fifehezana zareo ary na inona sa miteny hoe Ndiaye Andry Rajoelina zany ngeka filoham-pirenena efa nialy oui efa niala Ndiaye Andry Rajoelina fa ny fahefana nanany mipresy reto olony rehetrarehetra reto mbola ao de mbola mipetraka misy diatanany ao anatin'le gouvernement misy diatanany ao anatin'ny gouvernement ary izy ny akamarony nametraka an'ireo olona rehetrarehetra reo ka nahoana moa reo tsy hitanila aminy izy nametraka an'ireo eoko izy nameseza an'ireo eo de tsy maintsy hitanila aminy reo nareo HPR ihany ko resahanao to ihany le fanambarana nataonao isan'ny tepoka resahanareo io le tsy fankasitrahana ny gouvernement miara-mitantana izy atarian'ny premier ministre tsy Christian io inona ihany ko no anareo no mahatonga an'le hoe tsy fetezana le gouvernement tam'izao fotoana mitantana ny firenena ny anay tsy hoe fankalana olona tsy sanatria kory hoe felonana ny tsay Christian hoe fa maninona izy no eo foana fa président rehefa lany mandat tsy hany fa ny anay lalàna ary zavatra ao anatin'ny lalam-panorenana ny article fahenina amby efapolo amina circonstance inona circonstance atsika latsaka ho filoham-pirenena ny président ny république Perinasa de nametra-pialana de voalazany lalam-panorenana de ny président Sénat no misolo azy raha ohatra ny président Sénat mbola milatsaka ho filoham-pirenena koa zay vao mitsambiky nany amin'ny gouvernement tany fahefana fa maninona ny dinganiny zay zavatra zay ke zay zany mahatonga anay tsy makasitraka voalohany aloha zany io gouvernement io any gouvernement efa tsisy poatsony tsy misy asany tsony io gouvernement io satria
efa nanaovany solombavam-bahoaka motion de censure io fa nitapahana tenatenany tsy navelany tanterahana le motion de censure 5 amby zatany ny député fa anongana an'io tsy ara-dalàna tsony io zany tsy manana fahefana tsony io fa mbola koa nangalatra indray tsy le fahefana ma gouvernement azy zany fa tsy manana ny lanjany tsony fa mbola nangalatra indray izy ny fahefan'ny filohan'ny Sénat coup d'état zany raha ny tokony ho izy zany hoe tsika zany zao ao ivelan'ny lalam-pandrenana no iasantsika satria tsy narahana le lalam-pandrenana de anisan'ny takinay tao aminatiny fanambarana nataonay hoe tsy manaiky ny gouvernement io satria tsy misy antony tsony tokony hipetrahany gouvernement io am'izao fotoana zao Rato Patrika nalaza ny vaovao hoe teny ndray Andriamatoa filohan'ny Sénat izy mbola filohan'ny Sénat moa izy hatram'izao fa mbola tsy nametra-pialana hoe vonona indray izy aefa andray an'ilay fitantanana ny firenena manahoana ny fandraisanao an'izany fivadibadian-dela izany mba ampiala izy Clémence satria etyretiny reto olona reto fa concombre ve le vahoaka malagasy sa baolina ka dakany am'izay tiany itiavana azy le firenena sa etretiny fa brillant ve ty firenentsika ty vakiroka ve ty ka samy mametrapetraka zay zavatra tiany atao hoe daholo zay zavatra tena mampimia ato anatin'le izy hoe te anao andro any de anao de tsy te hanao ndray tsy te hanao aho de tsy amanao zay zany zavatra tena mahagaga fa ny fahafantarako an'izy ity de zao nisy reny fiondana betsabetsaka tany ivelany reny sy ny teta Madagasikara communauté internationale sy ny sisa tamindray ny pression hoe ty zao kosa ty fa tsy araka lalàna de ohatrohatro zao de misy ny fivereny hoe alao ary hataoko ihany araka an'izao ary akoho nefa tsy mino mihitsy hoe tsy nisy tsindry natao tamin'iny rangah iny tao nalaza be le vaovao navoaka ny Fleury Rakotomalala misy pression tsy maintsy misy pression tao nanindry azy mba tsy handray an'iny fahefana iny olona mirijarija iny ane izy kolazaina fa marary tsy mahavita raha fa sitrana zany le aretina zao de hoe iverina am'izay zany izy zao satria sitrana ny aretina kilalaonjaza ya fa mitodika aminao reo atao amin'ny HPR ihany isan'ny takinareo ihany koa ilay fandravana ny CENI ny fanoloana ny HCC ho lasa CES ho anareo manahoana ny sosokevitra mikasika an'izay zany raha toaka izay tokoa no lalana maromaro tsiraisana andeha atao hoe mbola tsy fantatra mety ho hitany rehetrarehetra mbola tsy fantatra ohatrany hoe dridrany ingilo le izy satria efa tena ela mihitsy ny dradradradrana io anomalie ao anatina liste électorale io iza nanao an'io reo CENI reo ary ny fanakiananay de manana endrika anankiroa endrika voalohany de ny rafitra endrika faharoa de lay fomba fiasa sy ny mauvaise foi mihitsy alors ataoko mihitsy hoe fananina le zavatra tsy nentina tao zay mahatonga anay nangataka ny anovanana azy satria ny rafitra aloha fomba nananganana an'io CENI io de tadiditsika tsara zany eny zavatra niariary ankalamanjana nanaovana an'izany misy efa fitsinjarana ao anatin'ny lalàna na mandrafitra ny CENI fa izao avary amin'ny fanjakana foibe daholo manendry an'le olona hatramin'ny mpanao gazety arane solotena mpanao gazety arane de ny gouvernement tany manendry hoe tiny tsy maintsy ataonareo président an'io lavitra de zavatra ohatran'izany ny fomba nananganana n'io rafitra ny CENI io zany de rajoelista le CENI raha ohatra zany de nina amin'ny saina tsy miangatra ka efa hitako zay zany le rafitra zay tsy mety zany zay rafitra zay ny fomba fiasa mahatonga an'io anomalie be dehibe io de za tsy mino hoe tsy fahaizana sanatria mivava miala tsiny ohatra manambany an'ireo olona mpitsarany ao misy mpitsarany tao misy olona manam-pahaizana ny tao tsy mino aho hoe tsy fahaizana fa tena fanahinina mihitsy le izy hoe aiza ve madame Clémence refonto ve no atao de olona efa maty efa tsy mifidy tamin'ny 2018 de mbola mipotra ihany eo amin'ny lisy mpipidianana am'izao fotoana zao tsy mitombona mihitsy zany amiko dikan'izany fananina mihitsy le izy zao mizara kara-pifidianana be dibe mitsangana vavolombelona zany nahazo karatra ny olona efa maty olona anankiray manana karatra anankiroa numéro anakara-panondron'olona ray na tsika samy manana kara-panondro tsika kara-panondro zany tompoko tsy misy mitovy eran'ny Madagasikara
tsy misy an'izany tsy marin'izany hoe karapanondro mitovy zany fa manina ny karapanondro anakaraina amin'ny anaran'ny olona samy hafa de anomaly tsy tokony foroana no ao anatin'io lisym-pifidianana io ka io lisym-pifidianana io raha io ny asana zany de fa diso avy hatrany ny fifidianana zay voaka eo tsy tenenana afa-tsy mba tsy tenenana afa-tsy hoe lay misy olona nahilikilika tsy tafiditra ao anatin'io lisy io ary victime man'izany taty am-pomba amin'ny président Ravalomanana satria ny témoignage de misy ary ny nany mmmm koa raha de fa nanao fanamariana nanao fitarainana tany amin'ny CNI misy zavatra nitaraina ny tany fomba antsina ny fomba fitantanana n'lay lisym-pifidianana fa ngany enon'ny CNI zany zay fomba fiasa zay zany rafitra ozy tsy mety ny fomba fiasa tena hita mihitsy hoe tena olona vonina ampandany olona zay efa nieritreretiny ka zay no manisanay mitaky ny fandravanan'io ny ACC miala tsy fa mitovitovy ihany le izy ianareo misy mantsy miteny zao hoe atao CES misy ndray miteny hoe soloana fotsiny mpikambana HCC ny anareo HPR inona le proposition anareo sosikevitra tsy hoe soloana fotsiny le olona fa le rafitra koa loza mitovy am'le problème le olan'lay CNI teo ihany ny olan'ny ACC satria rajoelista daholo koa ny eo alina za zao vao nihaino any madame Fariso Herinèvre niditra mivatana tao amin'ny Gasikara izy alina fa nitansainy fanitro Herinèvre tao daholo ianona vadiny ianona ianona vadiny ianona ianona vadiny ianona zany ve ny fomba zany ve nitondrana an'ity fanjakany ranga dikan'izany zany le rafitra koa zany nananganana an'io ACC io koa zany rafitra tsy mandeha am'izay laoniny io fa nokendrena mihitsy efa nokendrena mihitsy olona rajoelista daholo dikan'izany zany tsy mety koa le rafitra ny fomba fiasa koa mitovy am'le CNI teo ihany fa nanina disoina fotsiny zao ny lalàna ny ACC ve de tsy mahalala an'izany naturalisation zany maninona mbola namarinina ary ny ACC tadidiko tsara ny teny hoe tsy mahazo manao autosaisine ny ACC ozy ngarako Flora Rakotoarso kanefa izy nanao tam'le fanazavana nikasikany hoe mbo tena malagasy ihany any Rajoelina satria tsy nisy ozy izy le décret nanafoana ny manary ny valide ny fahaverezany ny zom-pirenena autosaisine nina sa izany nanontany azy tany aloha tsy nahita satria raha ohatra ka tsy mahazo manao autosaisine izy de tokony nambarany tao hoe araky ny fangatahana fanazavana avy any am'izao de zao mivaliny ka zay zavatra zay zany misy an'lay fitanilana de mahatonga an'lay tsy fampitoisana totika amin'ny jeune team miresaka an'izay HCCCny izay ihany misy indray no miteny fa hoe filambaniny ny an'ireo candidat araiky ambin'ny folo satria hoe rafitra efa misy ihany reo rafitra efa misy teo ihany reo de misy koa miteny hoe aleo andeha fifidianana fa ny vahoaka ny tompon'ny teny farany vahoaka ny tompon'ny fahefana de aleo zay safidin'ny vahoaka no hipetraka ho filora-pitso fa aleo andeha fifidianana ahoana ny amalina ho an'izay marina tsy lavina mihitsy zany ny vahoaka ny tompon'ny fahefana tena tompon'ny fahefana tokoa ny vahoaka fa te hisitona kely fotsiny namana Clémence fa nahoana mo ireo olona rehetra izay nomena kara-panondro maimaimpona ny tonga de tsy maintsy nampidirina ao anatin'ny liste électorale automatique tonga de nampidirina ao anatin'ny liste électorale ireo kara-panondro fao be nytety vohitra natao reo anomalie zany anomalie zany nahoana mo ny akamaroan'ny mpanohana ny candidat hafa akoatra Mpomany Rajoelina de tsy hita ao anatin'ny tsy mahazo kara-pifidianana nefany dia voasoratra tsara am'le fanamarinana nampanaoviny sy ny iny tao anatin'ny le site iny de namarinina tao hita mbola hita ao hatram'izao nefa rehefa tonga ny kara-ny pifidianana eny am'foko tany savana ny kara-pifidianana tsy misy impiry moa ny ACC no mandika lalàna eto amintsika izy zay tompony lalàna no tena mandika ny lalàna eto amin'ny firenena tompona ndraikitra amin'ny zavatra miseho ny ACC am'izao savorovory misy eto amin'ny firenena zao de tsy afa miala am'izany ny ACC satria izy no mivalidea ny zavatra rehetrarehetra
betsaka ny fandikan-dalana izay efa nataona zao izy a tena betsaka ka sarotra be ny hirosona ho amin'ny fifidianana am'izao maninona raha tonga de hoe itinga iandrajoela mena hoentinao indray ny firenena raha ohatra ka hanaiky anao fifidianana amin'ny tsy fanovana ny rafitra rehetra misy izay mikarakara ny fifidianana sy mikirakira ny fifidianana sy mifamohana ny voka-pifidianana sy ny olona ikarakara azy dia mitovy any hoe itinga iandrajoelona homena ianao indray ny fitantanana mandritry ny 5 taona omaly moa ndre raha matoa fanirisoerina evy nanamafy an'izay mihitsy hoe tsy anana chance na herintsika mihitsy ianareo na ohatrany silakoa raha ozy izy a raha toa ka tanterahana amin'io endriny am'izao io sy amin'io rafitra misy am'izao io a ny fifidianana fa efa somarina tsitsidika reo amin'ny raha lahy teo ihany mikasika ny hevitrareo momba n'ilay fananana andre matoa andrinirina rajoela ilay sopirenena frantsay niainga tamin'le naturalisation a fa omaly izy a de mbola nanamafy teo anatrehan'ny mpanaradia azy fa tsy miemitra izy a malagasy izy a gasy ray gasy reny a ary mbola nasiny resaka ihany koa moa hoe rehefa mirotsaka izy de tsy maintsy rehefa manao zavatra izy de tsy maintsy tonga ny hatramy fitafitany hatramy farany a fahitanareo an'izay fa tsy niteneniny intsony le hoe manditsaka pataloha zay mifanandrana aminy tsy sany teneniny intsony izy ka le izy a misy ampiko kely le voalaza teo aloha le hoe alohan'ny amaliko an'le an'izay io le hoe sosikevitra mikasika an'le rafitra ny senisy ny CES io zany a satria tsika efa mivoaka amin'ny lalam-pandrenana tsika zao tsika zany zao tsy ao anatin'ny lalam-pandrenana ntsony dikan'izany a tokony azo atao jurisprudence ny zavatra nyseho teto tamin'ny 2013 atsangana ny seni ifanarahany rehetra ny rehetra teneniko eto hoe raha vao seni zany a fiarahamon'ny pirenena ny FFKM de ny raha tsy mangaika rehetra eo anivon'ny freana rehetra de tokony anao dinika ahafahana mametraka an'izay mba inona ny tanjony mba ho atokisana ary ny zavatra tena fatokisana voalohany indrindra de hoe tokony mitazona an'le neutralité ny seni fa tsy tokony mihitsy manana fiandanina de le CES ko le hoe fananganana CES conseil électoral spécial raha tsy diso izay io a de jerena mihitsy tokony aferana satria resaka raharahampitsarany zany raharahampitsarany zany tsy tokony isy olona aty amin'ny exécutif ibaikibaiky ny fomba fanendrena olona ohatran'izany de ifanarahana satria efa misy candidat reo fa misy candidat mitsangana reo de afaka mba mandray anjara ao anatin'izay fandrafetana zay koa reo candidat reo fa mba atao zany zay tena anetra n'lay institution de amaly an'le resaka fanamafisany Andry Rajoelina fa fanamafisany Andry Rajoelina hoe nasongadiny tao hoe za malagasy tsisy anafaka nareo 12 reo tsy afaka amin'ny malagasy ana fa nga misy manafaka amin'ny malagasy anazy de miteny koa izy tao hoe za de tsy maintsy tafita za de tsy maintsy mandresy io zany tsy fanaovana be loatra zany raha-pirenena madame Clémence tsika zany a nisy pahay lalàna zay ny vahiny tao anatin'ny angaredona mba nitazomako lesona kely hoe inona ny atao hoe lalàna de ny lalàna ozy izy a de fanarahampiarahamonina dikany hoe fanarahana de misy maromaro zany mifanaraka ny antiteny mifanaraka mandrafitra an'iny fa tsy hoe ny lalàna de zay tian'le mpitondra tsy zay mihitsy ny lalàna ny dikan'izany a de lalàna ny tokony ampitenenina fa tsy hoe ny eritreritry Andry Rajoelina ny tiano tanterahana eto ka zay zany de amafisinay lalàna le izy fa raha tsy lalàna le izy a amboary fotsiny ny rafitra amboary ny anina ataovy netra ny terrain sy ny mpitsara de leo ifaninana fa tsisy matahotra azy zany ya efa somary mandroso ny fotoanantsika hiditra amin'ny fanontaniana manaraka sika raha sitrako Rado Patrick miresaka ny filoha teo aloha ihany moa sika misy moa tsara mariana ihany ny mpanaraka ny MBS miteny hoe tsy de tsara loatra resahanareo tononinareo le anaran'le filoha teo aloha nefany a raha miresaka sika filoha teo aloha de be ny filoha teo aloha de manjary lasa mifangaro ka sao de lasa le filoha teo aloha tsy nanao zavatra tsy mety indray no sandatriavony vava ho soketain'ny olona fa tsy maintsy resahana ihany moa ny anarany ao anatin'izay a resahany Andry Rajoelina foana rehefa mikabary izy le hoe tsy maintsy mandroso Madagasikara ampandroso any Madagasikara isika amin'izao a
am'izao izy mbola mieritreritra anopotola amin'ny firotsahana de mbola nanamafy an'izay izy omaly tsika zany zao raha ohatra hoe nareo amin'ny rahala manokana tena afaka miresaka fampandrosoana ve isika raha ohatra ka manao jeritodika ny 5 taona ataontsika hoe latsaka kely nahafilohany Andry Rajoelina aloha miako an'izany aloha Andry Rajoelina zany tompony oeraoera sy ny communication tompony filalaovana sentiment-bahoaka zany hainy io ary talentany io mody malefaka izy rehefa manao zavatra anankiray jerevanareo tsara tsy maintsy mody tonononao ny anaran'Andriamanitra mba entina mamboana fony kristianina hoe izany lehilahy zany ka lehilahy matahotra an'Andriamanitra zany izany ny fomba ningay Andry Rajoelina sy ireo mpanaradia azy ireo fa raha jerena ny zava-misy tsy teny zavatra betsaka Clémence fa aleo zavatra anankiray zay hita be sy maro fotsiny teneniko mba jerevo lalana eto Antananarivo eto andreny vohitra no miresaka zaho mba tsy tenenako manakory lalana mandeha makany aminay agny fa de tena potika tsisy ninninna nefa entretien fotsiny tokony natao tamin'ireny de lamina ny lalana tsy nanao mihitsy izy fa tsy na entretien ary tsy vitany ny zavatra nahamaiky azy de nanangana ny fonja manara-penitra tsy afatako na iany nefa no manakomaniny andeha akao no makomaniny ve reto hoe ataoko manara-penitra ty fa ifatratra ao daholo reto tsy mpanara-dalàna rehetra tsy ny ekipako reto de mba rehefa mba mandeha makany de mba mandeha manara-penitra manara-penitra no migadra any mba mandeha fa tsy mandeha makary am'le mahazatra re zay no itetatetana makiavinjena eo ihany koa izany Andry Rajoelina zany koa de tompony mbarao rehefa resaka manipulation koa zany enjana be zany hainy tsara mihitsy ny manipule olo hoe amorimoronako fotodrafitra asa tsy misy ninninny ty amoron-dalana ety de vao mijery an'io ny vahoaka de inona ty tragno be ty de Andry Rajoelina nanao an'io nefa ny ao anatin'le trano iny tsy misy ninana fitaovana tsisy na fourniture tsisy ao anatin'le trano fa de hoentina fotsiny ambadona ny sain'ny mpiara-belona aminy raha ao anatin'ny faritanin'ny Fianaratsoa manokana Clémence tsisy ny ninona vetange Andry Rajoelina usako miteny an'izany azafady tsy hoe tsisy ninninna azafady misy ny zavatra vitany Andry Rajoelina so de lasa mikipy ndray mako hoe de tena mikipy zany le zalahy fa de tsy maintsy tsy mahita zavatra vitako ao amin'ny Fianaratsoa misy tokoa ny vitany amin'ny Fianaratsoa tsy laviko zay fa tsy misy 20% amin'ny zavatra nampanantenany ho an'ny Fianaratsoa zay ny zavatra misy agny raha izy zany nampanantena hanamboatra gymnase aho mba atomenao inona ny gymnase aho ina hanao tanàna vaovao aho mba atomenao inona ny tanàna vaovao aho ina tsy misy an'izao ao Clémence mety fa vitany le vato fototra ka vato fototra iny tsy maintsy mipetraka zay le fa zay teneniko hoe ny fonja aloha de vitany ao tena fonja vitany ny fonja ay namboariny tsara ny lamasina naterina lohana lamasina ny FCE lohana lamasina tsisy frein namboamboarina am'zay le lohana lamasina io ny derahe vo tamy vina io vo tamy vina io natao zao miderahe ny masina tapaka tsy mandeha tsony ny masina am'izao satria ny raha atao zany de hitadiavana hoerahoera malaky de malaky fa tsy mba mieritreritra ny fahamafisany raha atao ny construction atao zany tokony mba hoe zavatra mafy holovainy taranaka fa tsy ho ty ataoko ty fa misy fandanim-bola ao anatin'ity de raha valerana 1 milliard ny 5 millions ihany lanina am'ty fa ny ambiny zaraina zay ny zavatra misy fa manao raha petatoko tena manao raha petatoko jerevo tsara fotsiny nge tsika ray aman-dreny mahita tsara tsika ray aman-dreny hoe jerevo ny table zalany ngara-valomanana tamin'ny fotoana ny vehivavy tena mahatakona ny lohalika ny lehilahy ensemble tsara ny kitapo mirindra tsara ny kahie sy ny zavatra ao anatiny feno tsara fa reny nge Andry Rajoelina iny atreto ny tanany eo amin'ny soroka ny alavany zara fa mahatakona ny valahana ny ankizy tena zavatra tsy nefa ny anarany zavatra amin'io manara-penitra ny kahie miloko ny politika iny zara fa misy tsy ampy ny ray aman-dreny akory izay mahazo izay tsy mahazo any tana amin'ny tana Fianaratsoa tany Clémence aloha teneniko misy ty zavatra ty hoe anokana raha ny ngay Andry Rajoelina de hoentina atao daholo reto fourniture ny kiapa ny kitapo ny cartable sy ny sisa se lasa ngay Andry Rajoelina ny rofina tamin'ny ankizy indray aloha re sorona indray reto raha reto nisy an'izany tao Fianaratsoa tamin'ny fotoanandro ka ny tiako tenenina zany de hoe tsy misy fampandrosoana vitan'izao fitondrana zao ataoko irako Madagasikara fa raha tena nampandroso izy zay hirahirany hoe anareo tsy hahasakana ny fampandrosoanako ataoko
ary tsy ahasakana na fitavatandrazana atao anatoko ianareo izy izy mantsy an'ireo zay anareo Zay raiky aloha amby de folo tena reo resany foana zay. zay foana fiteniny hay nampandrosanao ka na 50% raha nampanantenanao tsy vita aia fa lay overt Tananarivo zao ay ny tsy apasika zao mandeha makany tosy anao adiny firy anao vao tonga ny tosy tsy misy raha nataonao ny beny tanàna napetraka anao ny Tananarivo ny fako eto Tananarivo ny fako manakory mba mahalala menatra avy anareo reo ny délégation ny panao zay de zile ny manome hanina ny 4 minutes aminareo zany ny zava-misy eto Madagasikara fa fahambaraka ho an'ny firenena eo mandro ambony tsy koko fotsiny moeraoera midiadiaka amin'ny raha rehetrarehetra io nefa le raha tsisy raha manjary am'izay loany ka eto Clémence de efa taritiko ihany ena na tapahanao fitenenako hoe iatsy makite satria ao am'le resaka fampandrosoana mihitsy ny tena raha mampalahelo anay zanakala hafa fianaratsoa ary teneniko foana zay hoe mba jerenareo ny makany kongo inona tsy nijereny fanjakana ny ohatra am'izay ka hatram'izay fa de avela ho ao le ikongo mampalahelo ao anatin'ny fianaratsoa de tsy maintsy resahako satria zavatra mampalahelo ao Andriamatora tsy mandresy manakambara mikasika an'izay ve ianao? Navelako mihitsy moa zany Rato Patrika evaluation an'le 5 taona ny nataony fa ny azy zany tsy za tsy tsara tsony le hoe fampanantenana nataony fa ny azy zany de zao hoe totongana avetsika samy miakatra de amiko zany a totongantsika satria Madagasikara zany a efa ela be no nahitana ny resaka anina teto a totongana io ny résultat zany io de asakasaka ireo zay mbola mieritreritra hoe mandroso tokoa ny ve zany zao zay lafi ny anakara zay lafi ny faharoa le hoe izy rehefa miteny a de laza fa matahotra an'Andriamanitra le fatahorana misy endriny anakiroa ry izy menada misy le matahotra hoe matahotra jiolahy raha matahotra jiolahy anao de mitsoka fa misy hoe matahotra ny ray aman-dreny ianao de manaja endriny anakiroa zany le fatahorana ka le fatahorana an'Andriamanitra amin'ny feverako azy le fatahorana endrika voalohany satria maninona izy ny sany vely baiboly teo tamin'izy nandray ihany tena matahotra an'Andriamanitra izy fantamy fa tsy anao marina angamba izy de atahorany Andriamanitra fa izy tsy matahotra an'Andriamanitra fatahorana an'Andriamanitra manko an'ny olona mino an'Andriamanitra de manaja fahamarinana sy ny fitiavana de tsy tokony atahotra ively baiboly ny olona anao fahamarinana de tsy tokony atahotra zay fotsiny tiako anampina kely an'izany ny resaka lavalavitsika teo mikasika ny resaka fidinana an-dalambe nisan'ny tariantsika raha teo ny resadresakitsika telo menadata ny tialina ity hoan'ny androany aloha ny atoandro teo fantatra fa hoe somary niato zany aloha zay fidinana an-dalambe nkarakarainy reo candidat raiky ambin'ny folo zay misy ny fionana amin'ny FFKM izay fantatra fa mety mbola isesisesy atoato nisy anko androany ny fionana tamin'ireo herivelona sy ankolafo maro teny ambomanambola teny mbola tsy fantatra aloha am'izao orano dinatsika ny vaovao ny fandaran'izao ny vaovao mikasika an'izany te antany hoe anahoana ny mety toy ny raharaha tomboko aminao Rato Patrika satria afaka andro vitsivitsy raha ohatra ka tazomina ny calendrier na ny tety andro de tokony hanomboka ny fanaovana propagande anahoana zany ao anatin'izay andro vitsivitsy eto antsika ora maromaro zay ny mety toy any raharaha eto amin'ny Madagasikara izay natomboka Clémence tsy maintsy faranana ny tolona efa natao hoe hitolontsika za Clémence tsy jorontsony amma timana ny hitolomako na hoe ho an'ny kandidahako no hitolomako fa ny hitolomako de ho an'ny vahoaka malagasy ny hitolomako de ho an'ny taranako sy ho an'ny zafiko izay handimby fa raha am'izao taonako zao tsy tokony za mihitsiny no nde hiaritra ny gaz lacrymogène eraky ny tanàna Antananarivo fa matoa manao an'izay zavatra zay tiako isariana ny say malagasy rehetra de hoe ho anao sy ny taranakao no nde hitolomatsika io zavatra apetraka iadivan'ny 11 candidat io de tena hoe ady ho an'ny taranaka ary ady hanatsarana ny rafitra misy ao afara ireo candidat reo ne reo olona ireo candidat reo ka tsy mitovy firena reo ara-politika tsy mitovy fotikevitra reo ara-politika fa manina mirahina zareo ary mifampisakambina satria hanavitra firenena ka ny tolona izay ho ataotsika de tsy tolona ho andravalomanana tsy tolona ho an'ny ngaiajo andrenanarivelo sy reto ambina candidat miaraka amin'ny
11 candidat reto reo collectif reo fa tolona sy ady ho an'ny firenena ka ozy izy ah hoe na vitany tolona ny razambetsika nanana razambe ny tolona na pahorina na pijaliana notofirina na tontondrana mangidy indrindra teto amin'ny fireneko ka inona no antony hanginako manoloana ny fireneko zay tandininindoza iverina makany amin'ny lafin'ny fanjanahantany indray izay hoetiny vahiny indray mafy netindreo ray aman-dreny sy razambeko reo ka tsy avelako ho latsaka amin'ny tany fotsiny ny raha latsaka fa iady ary izay na ny tanako mpiarabelona rehetraretra hoe andao iady fa tsika tsy maintsy miady hatramin'ny farany efa tamin'ny 1960 isika no nolazana fa mahaleo tena ary tao anatin'izany no nipetraka ny resaka lalàna mikasika ny fahafahana mirotsaka ho filohampirenena sy ny sisa tsy afaka miala amin'ny lalam-panorenany atsika fa izay ny mahafirenena ny firenena iray ka raha ohatra tsika ka anaiky hitsahana tapin-doha lava ohatro zao de tadidio tsara fa tsisy ninina andeha eto amin'ity firenetsika ity fa de zay tiany atao zany ny atao fa tsika de ananao merci foana Andriamatora tsy mandresy raha mijery ny faneho-kevitra ireo mpomban'ny candidat larina fahatelo Andry Rajoelina na tambajotra tserasera dia tsy ataontsika hoe sahala fa tena hoe mandrapiraby mihitsy raha zay azy io lazanazy manakora zay ngamba n'le tena voambolana malaza azy anareo aty anivon'ny fanoherana ny amin'ny hoe zay sahady de mijanona sy ny sisa hoe aizakory zay etsika teo tona lakinangina sy ny sisa mifandray ihany amin'le fanontaniana napitrako tamin'ny Rady Patrika teo anahoana ny toy eny manahoana ny fahitanareo an'izay manahoana koa ny fahavononan'ny HPR ao anatin'ny tolona izay ho amin'izay fampanjakana ny tanitandalana ny demokrasia ary ny fikatsahana fifidianana madio tsy mitanila mangarara izay ny a de tonga de tsoko hoe ny ampitso ny laza azy raha ny tamin'ny androany aloha zany de nisy zavatra nyseho tao anatin'ny tsy ny manina ny dinika natao teny am'le itsy de reo candidat satria ny candidat no mitarika an'le etsika zay aloha zany de manampy ny député de androany mihitsy efa tonga teny ikanja daholo any ny olona betsaka ny tonga teny androany mihitsy vao nilazain'ireo olona tonga teo reo hoe noho ny fiantsona maika anao ifampidiniana eny am'le itsy de natsanona aloha ny androany tsy misy an'izany hoe niemitra na niato tsy ataoko hoe niato kory ary fa misy tsy maintsy zavatra koa zany tsy misy fandaminana zany le fandaminana tsy maintsy atao de tsy maintsy mbola istoin'io ary rapitso ny laza azy ozy satria ny zavatra araky ny tenin'ny Rady Patrika teo ny tolomana tsy resaka hoe ho ana candidat tsy resaka hoe ho ana tsy resaka hoe ho anao fa ho an'le hoavin'le firenena mihitsy zay ny tolomana ary zay mampiray an'ireo candidat reo fa reo candidat reo ny mpifaninany reo ny dikan'izany alohan'ny anaovana an'le faninanana de ny tolomana zany hoe ny ampadio araky ny teneninay hoe ny fifidianana andrasatsika fifidianana malalaka fifidianana madio fifidianana mangarahara fifidianana ikeny rehetra ary zay raha tadidiny madame Clémence tsara eto zay HPR ozy sy mipombandra valimanana tsy ho fiera mihitsy raha sanatrika hoe alabato no alany amin'ny président Ravalomanana ary zay tsy maniry an'izany zay fa nirinay de fifidianana madio ka mba hahafahana mahazo an'le fatokisana zay no ilana an'le hoe aleo aloha amboarina ty zavatra ty amboarina reo zavatra tsy mety reo io liste électorale zay tsy mandeha tsisy vodiny tsisy lohany io tsy mandeha am'izay laonao zay fitenenana amboarina io aloha diovina ka leseny vaovao zany tokony anadio an'io ny ACC io de ACC tokony tsy ACC tsony moa ny antsona anazy satria zay tsy mangataka hoe foaniny ACC fa hoe aantony ny asan'ny ACC manao ny raha-pitsarana fifidianana fa tokony anangana CES vaovao zany ka zay zany no ny hoavy no ilaza ny toyny tolona fa ny anay de zay hoe fifidianana tokony madio no andraindrainao atao anatin'ny ora moa na andro na minitra
isa minitra dia hiova hatrany ny zava-misy satria araka andresahana teo miatombotra ilay fotoana raha ny voafaritra hatrany ambolohany hoe voafaritra anaovana ny fampielezan-kevitra sy ny sisa fa antenaina fa tsy maintsy hiova isan'andro isan'ora aloha ny vaovao mandra-pahatongavana ny am'le marimaritra iraisana ho ekeny rehetra ao anatin'ity fiatrehana ny fifidianana filoam-pirenena eto Madagasikara ity tonga ty amin'ny famarana ny fandarantsika ry izy mirahalahy ny teny fanentanana sy ny teny farany hoentinareo mirahalahy amehezana amaranana an'izay resadresakantsika teto izay omeko anao Andriamatora tsy mandresy ny fanombohan'ny fandraisana fitenenana. Misaotra Madame Clémence, raha ny atao-po sy ny ao an-tsaina dia betsaka mbola zavatra tokony ho lazaina nefa mino aho fa efa voalaza amin'ny ambangovangony ihany ny zavatra lazaina teo ka ny am'tianako ny zavatra zay noentiko teo dia voalohany aloha tsy androany ny fiainam-pirenena, tsy ny androany ihany ny jerena raha fiainam-pirenena dikan'izany jery lavitra tsy zavatra mahafaly androany fotsiny tokony ho tadiavina fa le zavatra mba mateza sy azo enterana ka ny afatra de todika amin'ny malagasy rehetrarehetra aloha ianao vahoaka malagasy ianao raha mahatsapa fa misy ilananao eto amin'ity firenena ity fa zay mahatsapa aloha fa tsisy ilana azy tsy hitako zay ho tenenina fa ianao zay mahatsapa fa misy ilananao eto amin'ity firenena ity aiza varivarina aiza varina fotsiny eo ambany orona fa mijereva lavitra ary lesona zay niseto eto amin'ny firenena dia afaka andraisana zavatra zay niseto eto amin'ny firenena afaka andraisana lesona be dia be ka za zany de mitodika tsy ny olona mitovy hevitra amiko ihany mitodika vahoaka malagasy rehetrarehetra jereo no hoavinao ary ny lesona ho zay abetsaka ny zavatra azo hijerena ny raharaham-pirenena aiza mijery raharaham-pirenena amin'ny fiainanao manokana fa jereo amin'ny fiainana akapobeany amin'ny fiainany vahoaka amin'ny fiainany maro anisa zay no hijerenao ny raharaham-pirenena ka raha ohatra hitanao fa vomafy ny vahoaka na mahazo tombony ary ianao de tsy maintsy ho vomafy koa ianao raha pitso na raha fakapitso fa iza mieritreritra hoe mahazo tombony ianao zao de azo tombony mandrak'izay foana fa rehefa miamahanitra amin'ny manodidina anao na manan-karina ary ianao aiza dino fa hiverina any aminao le fahatrany le manodidina anao ka zainy ho avy fifidianana tsika de anatena fifidianana tsy maintsy isy fifidianana io fa saingy zao raha fifidianana tena afahantsika hivoahan safiditsika marina aiza maika amin'io fa aleoloha amboaritsika ary tsy maintsy anao fifidianana tsika za mametoky anareo tsy maintsy isy samy fifidianana zany. Rato Patrick ny teny farany ianao dia engaviko ihany koa tahaka ny Andriamatora tsy mandresy mba hitodika any amin'ny vahoaka raha toa ka afatra ho an'ny vahoaka no ho ampitainao. Misaotra betsaka namana Clémence ety ampamaranana dia misaotra ny fahita lavitra MPS zay nikarakara misaotra ihany koa ny namana Clémence zay napetrano anay amin'ny rahalahy tamin'ity takarivo ity mitodika aho amin'ny vahoaka malagasy ry vahoaka malagasy jerevy no avinao jerevy no avy ny taranakao miantso ny manam-pahaizana rehetra eto amin'ny firenena aza vela ho latsaka tany ny fahaizanao fa matoa men'Andriamanitra anao ny fahaizanao dia natao ampiasanao hanasoavana ny mpiarabelona aminao sy ny firenenao miantso ny folo alonda aho itsika folo alonda ianareo folo alonda tongava saina ianareo fa nareo anie nivoaka tamin'ny vahoaka ny vady amanjanaka anareo miaina toy ny fiainam-bahoaka noho izany dia tsy afaka miala amin'ny vahoaka ianareo fa aza miaro olo-tokana mitodika amin'ny ray aman-dreny ara-drazana isorana ny fanambarana rehetra izay efa nataonareo mitodika ihany koa amin'ny FFKM misaotra amin'ny faneranelanana izay efa nataonareo tohizo ny ezaka izay efa natao mitodika amin'ny vahoaka ny fianaratsoa mifoaza fa lera zao hifoazantsika amin'ny torimazotsika mankasitraka ny fanambarana izay efa nataon'ny solotenan'ny kandida
misaotra betsaka ny fanambarana zay nataony jeune team androany a sy ny teo amin'ny KMMR misaotra betsaka fa tena hita zany fa vonona tokoa isika fianaratsoa hanao an'ity etsika ity mba hahafahantsika miady ho an'ny fahamarinana ampanjakana ny fahamasinana eto amin'ny firenena ka dia misaotra betsaka atsika rehetrarehetra izay manohana nireo kandidatsika izay efa lehibe ireo miady ho antaranakatsika misaotra satria isika ihany koa dia anisany moyen anankiray ahafahana mahazo izay fandresena zay farany de mitodika aho amitsika sarababe-mbahoaka sarababen'olona rehetra mitodika zany hoe aoka re tompoko tsy isika samy vahoaka indray no ndeha ampifandrafesin'ny olona satria misy kandida anankiray izay maneho fihetsika te hampiseho fifampandrafesana ny vahoaka madinika de aoka isika samy isika mba hahay hifanaja sy hifampiaino fa tsy isika indray nondeha ho ampidin'ny olona ao anatin'ny zavatra misy toy izao fa ny teny malagasy de manao hoe izay mitambatra vato fa izay misaraka fasika ary ny mitabe tsy laniny mamba ka andao irahintsika hiaraka hamondrona ny hery fa mitontolona mankasitraka anareo amin'ny rahalany vahiny tato anatin'ny fandarana Sahilas zao tamin'ny ity alina ity ampasahivana antsika mpanaraka ny fandarana fa Andriamatora tsy mandresa avy amin'ny HPR na ny etsika Prora Valmanana sy Andriamatora Rato Patrika jeune team avy any Fianaratsoa zany ny vahintsika tamin'ny ity alina ity mankasitraka atsika rehetra nanaraka tsy tapaka ny fandarana hatramin'ny fiafarany mankasitraka ny faly ihany koa teo amin'ny lafiny teknika ny tena maranako ny fandarana dia kopatanana ho anareo efa mianaka izay nangataka an'izay kopatanana izay raha ny ona isika omaly teny anosy teny dia tolorana reo zany zay kopatanana izay ho atsika rehetra izay maniry ny vahiny ato anatin'ny fandarana dia io misoratra eo ambany io ny laharana ahafahanareo mahazo ny tenako sy namana lilira faralahy dia miantso atsika ihany koa ho sa raha ohatra sanatriavina ka tsy ho sahidina eny akanja ampiseho ny firaisakina sy anohitra ny fandikan-dalàna dia farafaratsy ny mahasahy miteny mahasahy mijoro ao anatin'izany fahasahina mitoroka ny zavatra tsy mety izany misokatra malalaka ho atsika ny plateau any MBS ka dia miandry atsika zany amin'ny olaharan'io izahay mirahavavy mametraka ny veloma ho amin'ny heriny an'io toy izao indray ary tompoko lasy tompoko vavy